Kizikely rehetra ao atokantrano ao izay manaraka an'izao fandaharana izao. Sao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana natokana ho antsika. Ny lohateny tantara entiko amintsika androany dia tantaran'i bebe Marta. Bebe Marta rakizy dia vavy antitra mpivarotra gâteau. Mpiralaraka izy i Neve sy Ndrina ary tena mahafinaritra azy ireo ny mividy gâteau eo amin'ny bebe Marta alohan'ny mianatra. Fa lery bebe Marta rakizy rehefa mandalo eo mba hividy gâteau izy mirahalahy. Ka mariky ny hafalian'i bebe Marta rakizy dia omeny gâteau rairay avy i Neve sy Ndrina. Indray andro nefa ny rakizy, inona hozy izy nareo seho? Fantatrareo ve rakizy? Ie, tsy mivoha rakizy ny tsenan'i bebe Marta. Diso fanantenana rakizy izy roalahy satria nanantena nihinana gâteau teo amin'ny bebe Marta. Ny ampitsony iny rehefa andeha hianatra indray izy roalahy dia mbola nandalo teo amin'ny tsenan'i bebe Marta. Inona hozy izy nareo no nitranga? Mbola tsy nisokatra ihany rakizy ny tsenan'i bebe Marta. Rehefa nahita an'ilay tsena mbola tsy nisokatra izy roalahy dia mifanontany. Fa maninona ary bebe Marta ny tsy mivarotra neva? Tsy haiko mihitsy ny Ndrindrina. Fa zao aleo tsika se rehefa mirava dia andeha hitady amin'ny bebe Marta. Eny ary alao fa ho tediavintsika se any izy. Rehefa nirava rakizy dia nakaiza hozy izy nareo Neve sy Ndrina? Ie, nandeha nitady amin'ny bebe Marta izy. Rehefa natorin'ny olona ny Neve sy Ndrina ny trano misy amin'ny bebe Marta dia niazakazaka rakizy ry zareo. Rehefa niazakazaka ry zareo dia tonga teo amin'ilay trano.
Inona ozy izy nareo ny zavatra nitranga? Trano kely zararaha tonona fandriana raka izy no mba tranon'ny bebe Marta. Rehefa tonga teo zareo dia nandondona. Rehefa nandondona zareo raka izy dia tsisy nanokatra. Nandondona izy dia niantsoantso hoe bebe Marta, bebe Marta. Tsisy nanokatra raka izy zareo. Rehefa avy eo dia nosokafandry zareo le trano. Rehefa nosokafandry zareo le trano dia bebe Marta natory raka izy no hitandry zareo teo. Rehefa nahita ny bebe Marta natory zareo dia nifoazany bebe Marta. Bebe Marta, fa maninona ianao? Zay roalahy ihany ty, fa maninona ianao bebe Marta? Dia hozy izy bebe Marta raka izy, marary ary izy roalahy. Dia hozy izy naivo raka izy maintsy amin'ny bebe Marta. Dia iza zany nanome sakafo anao ry bebe Marta hatramin'ny omaly? Hozy izy bebe Marta raka izy, tsisy nanome sakafo Dia hozy izy ndrina raka izy tamin'naivo. Naivo inona nataontsika se? Dia hozy izy raka izy, naivo, zao mila omentsika se sakafo izy satria izy mbola tsy nisakafo hatramin'ny omaly. Dia mila omentsika any amin'ny dokotera koa izy amin'ity izy marary ty. Dia hozy izy ndrina raka izy tamin'naivo. Zao hitako ny hevitra. Za hiandry amin'ny bebe Marta eto fa se andany se miantso amin'ny mama. Iena raha hozy izy naivo raka izy. Lasa niazakazaka aingany naivo mba andeha hiantso any neny. Rehefa tonga teo neny dia nitondra ny bebe Marta avy hatrany nakany amin'ny dokotera. Voatery tsy maintsy nitazomina tany amin'ny hopitaly i bebe Marta, ka tsy maintsy ny ankonana misy any rindrina sy naivo no tsy maintsy nikarakara azy. Rehefa afaka 5 andro dia sitrana soamatsara bebe Marta. Rehefa sitra ny bebe Marta dia nalay mamandry naivo hipetraka ho any amin'izy ireo. Faly ery raka izy rindrina sy naivo satria nahazo bebe vaovao. Ajanontsika hatreo ny tantara fa andeha isika hisintona lesona avy amin'izany tantara izany. Isika ihany koa raka izy raha te hahita fifaliana eo amin'ny fiainana dia mila mazoto manampy ny hafa ary mila mazoto manao soa amin'ireny namantsika ireny, amin'ireo zavatra kely izay mety vitantsika. Tsy Jesosy ihany raka izy tsy ny lehibe ihany raka izy no nasain'i Jesosy hanao an'izany, fa isika ankizy ihany koa. Tsy hoe mbola kely tsika dia tsy afaka ny hanao an'izany, fa afaka manao an'izany tsika amin'ireo zavatra kely izay mety vitantsika. Andeha ny raisiny baibolinareo raisiny baibolinareo dia jereva izay voasoratra ao amin'ny Galatiana. Galatiana 4:9-7. Galatiana 4:9-7. Amin'ny anaran'i Jesosy, arazam-ba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Andeha isika hivavaka amin'izany lesona lehibe izay niraisintsika androan'izany. Ary hivavaka isika. Jesosy tamin'ity sabat ity dia nandray lesona izay ankizy kely. Engany izay ankizy mba ho zaza manao soa amin'ireny hafa ireny ary azoto hanampy ny hafa ihany koa. Dia misaotra Jesosy amen. Magic
indro asehoko anareo ny zavatra mivantana eto atendrombohitra Karmela tezitra mafy mpanjaka haba. Elia efa vonina hiatrika ny ady. Andriamanitra sabala ataovy ny savidinao fa aneo ady sika izao. Samy nanomana ny altara ny tsirairay avy. I Bala no nanomboka voalohany. Bala miseho aminay, milanao zahay. Tena neso azy Elia, mbola sahirana ny Andriamanitra reo. Bala valio zahay, tena ndi sy nitsinjaka toy ny adala. De hoy Elia, mbola miantso mafy ihany, tsy nisy zavatra nitranga, tsy nisy hafa. Elia kosa tena nomana ny asany, vato 12, kitay, rano marobe ary ho vato trombola. Inona ny zavatra hitranga? Jehova o, velona ianao, aoka andatsaka afo avy any an-danitra ianao. Tsy tapitapitray de nisy afo nilatsaka avy any an-danitra ary taitra ny vahoaka gaga ny olona rehetra de niteny hoe fantatra zao fa velona ny Andriamanitra anaraka anao zahay. Nitenino de bukite na manambaga le famunze na leibe azwantuka la zeku simisha femi kyu turiku amini feuku atakureni zotu turizau zeso le fiti avana la zeku simisha femi Nifika saku izao shitumpu anajaka niteny masinao niteny no de dirumana zavai azoko miditra minilay taniva la zeku simisy afenikyo turiku amini feuku ataoko reny zao tontolo izao zeso le fitiavana la zeku simisy afenikyo turiku amini feuku ataoko reny zao tontolo izao zeso le fitiavana ataoko reny zao tontolo izao zeso le fitiavana zeso le fitiavana. Faly miaravantsika tratra izao fotoana izao ary fotoana izay natokana ao anaty minitra vitsy izay rahantsika indray resantsika momba ny resaka fanabeazana. Mandritra nyity volana mety dia ndehantsika hiresaka hoe ny mbo natao hoe fanabeazana ray aman-dreny. Fanontaniana voalohany zany, fizarana voalohany izay hitantsika dia hoe fanahoana moa no beazina ny ray aman-dreny. Misy ohabolana malagasy izay manao hoe ny azoko vaniko lakana hozy dia ninona tany nandrina ny tsara. Dia izay zany no anantsika hoe raha tiana ny anana taranaka vanina dia mitaky mpanabe vanina koa isika zany hoe mpanabe izay efa nandray fanabeazana. Dia raha tena dinihana dia izao hoe tsy misy olona tonga dia vonina zany anabe fa tsy maintsy mila beazina na iza na iza. Ary tokony hoe keny ray aman-dreny zany izay hoe mila manana fanetretena izy fa mbola mila mandray
fanabiazana izy indrindrandrindra amin'izao fotoana izay vanim-potoana iainantsika zao izay ao anatin'ny firotorotoana marobe dia mila amin'izay tsika hoe aprisihana isika ray aman-dreny zany mba andray izany fanabiazana izany amin'ny alalan'ny famakiantsika ny boky misy torolalana ao amin'ny fanabiazana amin'ny alalan'ny fiainoantsika amin'ny torolalana maro samihafa izay henontsika ary ny fanabiazana andray aman-dreny dia sehatra anankiray izay manampy ny atsika zany olo-dehibe anovo fahalalana anatsara ny fahaiza-manao izay ananantsika momba ny fitezana ny famakiantsika boky zany araka ny teneniko teo boky mahasoa fiainoantsika torolalana maro samihafa amin'ny ainao aman-jery dia ilahntsika zany fanabiazana hitantsika izany fanabiazana izany avokoa dia ankehintsika ndray ohatra amin'izao vanim-potoana izay isian'ny firotorotoana araka ny teneniko teo dia mandroso ny teknôlôjia ny dikan'izany rehefa tsy mandray fanabiazana tsika dia fihetsehany zanakitsika mihitsy isika amin'ny resaka teknôlôjia dikan'izany mila maharaka ny vanim-potoana iainantsika zany sika ray aman-dreny amin'izao fotoana izao mba tsy horesin'ireo zaza ireo dia be dia be ny zavatra voarainy amin'izany teknôlôjia zavatra maro samihafa izany dia manambaka atsika izy dia ilayntsika ny mandray fanabiazana ary tsy hoe fanambaninantsika ny andraisantsika ray aman-dreny fanabiazana fa tombontsoa atsika ny ahafahantsika mandray izany mba hahaizantsika mitaizana izy ireo amin'izao vanim-potoana izay efa teneniko teo vanim-potoana tena sarotra ka entanina zany sika hoe ilaina re io mandray fanabiazana io ilaina ny mianatra ny fanabiazana ho antsika ray aman-dreny ka dia azaketraka mamaky ny torolalana amin'ny boky maro samihafa ary ao amin'ny fizarana faharoa amin'ity torohevitra ity dia mbola hitantsika hoe inona ny tokony ataontsika ary fa hijanona sahadytsika hoe mampahery atsika zany fa tsy resy akory ianao na hoe manetry tena distafa ohatra raha ohatra ka mianatra manabe amin'izao taona antsika maharay aman-drenitsika izao ka dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny hitoetra amintsika tsirairay avy ka mba ho ray aman-dreny vonona ny obeazantsika amin'izao taona antsika izao na dia misy ary ny toe-javatra maro samihafa izay lalovantsika tsy misy mahasolanao tantano izahay fa ose所以只有你在
sulalau tuanu meu eji fau se feno fifaliana indray ny fo afaka mitsidika afaka miaona aminao zay mpanaraka ny fandaharana ary raisinao tombontsoso fifaliana ny miaraka aminao a iaraka anoy ny dia lavitra mikasika ny fianarana ny tenin'Andriamanitra isika raisinao tombontso manokana ny koa ny fananana ny pastora Andriamparatina Fanera zay ampiasain'Andriamanitra fitaovana ampelantanany ihany koa izara ny fitahina rehetra zay fanomaniny amin'ny alalan'ny teniny andao anao jeritodika kely isika mikasika ny angano zao dindinika izao tany amin'ny jaona toko 4 andin'ny 2 ilay resaka ny fanaovan'i Jesosy ilay vehivavy Samaritana manao hoe Andriamanitra fantatra sy Andriamanitra tsy fantatra dia mahitsy mihitsy Jesosy milaza hoe izahay mivavaka amin'ny Andriamanitra izay fantatray ya de ny mpianatra nametraka fantaniana iza io Andriamanitra fantatra io io Andriamanitra zay ivavahana io ahoana ny fomba firesaka fomba fivavaka aminy matitoko 4 ny namaly an'izay am'ilay vavaka nampianan'i Jesosy manao hoe rainay zay any an-danitra mbola teo amin'io andalana voalohany io sika no nijanona tanatina fandarana vitsivitsy zay namoaboasana teto hoe inona moa no hevitra tiankampitaina amin'ny alalan'io vavaka io zay tsy nataotao fotsiny tsy hoe modely fotsiny fa misy heviny lalina zay ankinan'ny famonjena antsika ary tamin'ny feonantsika farany pasteur dia voaresaka atao anatiny hoe rainay zay an-danitra io ny fiankofana amin'ny andro 7 na ny sabata teo tsika no nijanona dia melo amin'ny ampitana indray am'ilay andalana manaraka andao raha omenanao avy hatrany ny fanazavana Inasy voalohany aloha dia miaraba atsika rehetra amin'ny alalan'izao fandaran'izao ary makasitraka mandrakariva ny faliananao sy ny fitiavanao ny tian'Andriamanitra ary ihany koa ny anokananao fotoana iarahantsika mandinika ny ty ten'Andriamanitra ty raha tena marina ny vavaka zay nampianaran'ny tompo zay fivavahana ary zay nefa nazavaintsika hatramin'ny voalohany io ny tena fivavahana marina io ny fototry ny fivavahana dia io Matthieu toko 4 io tsy resaka fiangonana zany izy io hoe ahoana sisisa fa io ny fototry ny fivavahana io ny tena fivavahana marina de le Matthieu toko 4 zany le vavaka zay nampianaran'i Jesosy Kristy ary mazava be le fampidirana teo hoe tena fatatsika marina tokoa ve le Andriamanitra zay vavatsika ary ny ten'Andriamanitra moa milaza an'izay fa nivakitsika toko sy andiny jaona toko 7 de milaza izy hoe azao ny fiainana mandrakizay de mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra an'Andriamanitra zay le izy ary zay mazava-dehibe ny zao fandiniantsika ny vavaka nampianaran'ny tompo zao afantarantsika marina an'Andriamanitra satria tsika isaky ny vavaka ny dia miantso an'Andriamanitra ary manonona an'Andriamanitra isaky ny vavaka kanefa le fantanena napetraka de hoe tena fantatsika marina ve io le Andriamanitra zay atsotsika io na isaky mivavaka ianao na misy zavatra am'seo de ay Andriamanitra fantatro marina ve izy io fa ny fiainana mandrakizay zany dia ny fahafantarana n'io Andriamanitra io zany ny fahafantaranao an'Andriamanitra zany no anananao fiainana mandrakizay ary mahatonga anao hanana fiainana mandrakizay de ny fahafantarana an'Andriamanitra ary zay natonga antsika somary nandany fotoana misimisy nanadiady nandinika tsara zany lay tapany voalohany am'le vavaka de le hoe rainay zay ny an-danitra satria io zany ny tena fototry ny zavatra rehetrarehetra rainay zay ny an-danitra iza io rainao zay atsoinao hoe rainao zay ny an-danitra io ekenao rainao ve izy io tena ekenao rainao marina ve izy io sa miantso azy fotsiny ianao hoe rainay zay ny an-danitra kanefa hafan'io ekenao rainao efa hitantsika koa zay na anatinao any am'le jaona toko 9 ande 7 ma tsy milaza an'izay Jesosy hoe ianareo avy amin'ny devoly rainareo ary ny sitraky ny rainareo no tianareo atao
de zay zany matoa le hoe tena ekenao ekentsika ho raintsika ve io atsotsika hoe rainay zay ny an-danitra io tena ekentsika akoatran'izay moa zany mazava be le teny jesosy amin'ny lioka jaona angamana izy iny fa aventsika fotsiny izy tsy maninona ndaso vakizy isika le izy ezahako ho jerevana kely lioka le izy raha tsy diso lioka toko fa Matthieu toko fa 7:17 vakitsika fotsiny zany le izy ny tena marina manamafy an'le fampidirana moa zany zay natao teo zany hoe tena akentsika ho raintsika ve io le atsona hoe rainay zay ny an-danitra io tena io ve ny ekena ho rainao sa hoana de jesosy mitena am'le Matthieu toko fa 7:17 aonao izy izy Matthieu toko fa 7:17 ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo fa iray ihany ny rainareo dia izay any an-danitra sy io zany zao le tena Andriamanitra ny mazava be hoe raha tena Andriamanitra no ekena ho rainao de aussi Jesosy aza manao olona ety an-tany ho rainareo aza miantso olona ety an-tany ho rainao ka ivavahanao satria raha ihany ozy izy ny rainareo dia zay any an-danitra ary zay na tonga le fihezateny voalohany io tena mamaritra tsara mihitsy na hoe miprécise tsara mihitsy hoe rainay zay any an-danitra rainay zay any an-danitra fa anisany voalaza teo ihany ko tamin'ny fampidelana nataonao namanadinao le hoe manahoana marina moa io le Andriamanitra zay atsotsika hoe raintsika io manahoana izy io de efa namakitsika eo amin'le Genesis toko faharoa manomboka ny 1:1-3 de voalaza le tena Andriamanitra nizy momba an'izy io de zao lazainy tsy maninona andao vakitsika Genesis toko faharoa 1:1-3 Genesis toko faharoa 1:1-3 dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary de nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra zay efa nataony ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay noforonony tamin'ny nanaovany azy Mario tsara io tena Andriamanitra io ary tena zava-dehibe izy io zay le hoe ny fiainana mandrakizay de ny mahafantatra an'Andriamanitra zay tokana sady marina tsy ndreko tsara koa le hoe marina dika zay tsy misy marina zany akoatra an'Andriamanitra satria tsy misy fahamarinana akoatra an'Andriamanitra de eto zao voalaza am'le Genesis toko faharoa 1:1-3 fa vita an'Andriamanitra ny asa rehetra zay efa nataony izy de nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito de amin'ny 1:3 izy de milaza hoe ary Jehova ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy de mahagaga namanadinao fa betsaka re olona zay miantso na hoe mivavaka amin'Andriamanitra ka miantso hoe rainay zay ny an-danitra fa tsy mitsahatra amin'ny andro fahafito de zay le hoe raha iza zany zao le atsonao ary raha iza zany zao le atsonao io sy le vavahanao tena le Andriamanitra voalaza eto ve le mpamorona zay voalaza le Genesis fa nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito ary nanamasina izy ny andro fahafito de ianao zany raha miantso azy hoe rainay de tokony anao nalaka an'izay ihany koa ianao ary ny Hebreo ma tsy manamafy an'izay tena mazava be ny teny amin'ny Hebreo hoe raha zanak'Andriamanitra ianao raha olon'Andriamanitra tokoa ianao ka miantso hoe rainay zay ny an-danitra de inona tokony ataonao Hebreo toko faefatra misy an'izy 7 sy ny 10 Hebreo toko faefatra ny 7 sy ny 10 koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra fa zay nitra tao amin'ny fitsarany de izy koa no mitsara tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy mazava be mbola misy sabata fitsarana ho an'iza izy ho an'ny olon'Andriamanitra de tsy iza reo olon'Andriamanitra reo fa le miantso hoe
rainay zay ny an-danitra manaiky an'andriamanitra ho rainy zany hoe zanak'andriamanitra zany no iantsoana azy reo le hoe olon'andriamanitra zanak'andriamanitra sady zay de ozy izy le ten'andriamanitra mbola misy sabata fitsarana ho an'ilay olon'andriamanitra de ozy izy inona tokony ataon'le olon'andriamanitra de 10 fa izay niditra tao amin'ny fitsarany dia izy koa zy izy no nitsahatra tamin'ny asany tahaka tsindriko tsara tahaka n'andriamanitra tamin'ny asa zay le voalazan'ny Genesis hoe ary vitan'andriamanitra ny asa zay nataony de nitsahatra izy tamin'ny andro 7 de ny olon'andriamanitra de mitsahatra ihany koa tahaka n'andriamanitra zay le hoe zanak'andriamanitra ny ianao hoe de zay ataon'ny rainao no ataonao koa mazava be le baiboly ary zay na tonga an' Jesosy rehefa tonga tety ambony tany tonga olombelona takatsika dia nanao an'izay koa Jesosy ary naseho an' Jesosy ihany koa zay zavatra zay de zay le voalaza amin'le Luka 4:40 de manamarina an'izay de ao mba avakitsika kely Luka 4:40 Luka 4:40 zao novaky ny teny dia tonga tao Nazareta zay nabe azy izy ary araka ny fanaony de niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny santona fotsiny io zay manamarina fa Jesosy Kristy lay zanak'andriamanitra lay zanak'andriamanitra rehefa tetỳ tany dia nitsahatra ihany koa izy tamin'ny andro 7 tamin'ny andro sabata tahaka ny rainy zay voalaza aloha Genesis de nasion Jesosy ihany koa zay tamin'izy tetỳ ambony tany dikan'izay mazava be zany hoe tsika zay zanak'andriamanitra ihany koa satria tsika rehefa miantso hoe rainay zay ny an-danitra dia miombony ray am' Jesosy zay le fomba nilazantsika azy miombony ray am' Jesosy araka ny teny Jesosy am'le Jaona 2:20 de 7:20 izay de le hoe ho any am' raiko sy ny rainareo aho izy ary ho any amin'Andriamanitro sy ny Andriamanitra reo ilay ray io sady rain' Jesosy io no raitsika ihany koa sady zay de tsika zany miombony ray am' Jesosy Kristy ka tsy ara-dalàna zany na hoe tsy normalna zany raha ohatra ka hoe samy zanak'Andriamanitra samy miantso hoe rainay zay ny an-danitra kanefa samy hafa ny zavatra atao samy hafa ny nataon'i Jesosy de hafa koa ny nataoko tsy mitovy amin'ny nataon'i Jesosy ary zay no mahatonga le teny Jesosy am'le Jaona 4:12 efa mivaky itsika izy iny de ozy izy Jesosy hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa mazava be izy izay mino aho Jesosy aiza moa le hoe mino an' Jesosy zanak'Andriamanitra satria ozy izy le Galatiana indray milaza an'iny namana dino Galatiana 2:9 de milaza le ten'Andriamanitra ao le Galatiana 2:7 Galatiana 2:7 ka ny andininy 9 zao novaky ny teny fa ianareo rehetra de zanak'Andriamanitra amin'ny finoana any Kristy Jesosy zay mahatonga Jesosy milaza hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony dikan'izay izay zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy dia ny asa nataon'i Jesosy no ataony koa satria Jesosy zanak'Andriamanitra zay lina izy dia tsika zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy sady zay de ndao idirantsika ary le tapany faharoa iny zany ilay tapany voalo iny zany iny tena fototra zay zany ny tsara tsindrina iny zany tena fototra iny miainga avy amin'iny daholo zany ny zavatra rehetrarehetra rehefa manaiky an'Andriamanitra ho rainao ianao de inona no fiatraikan'izay eo aminao sy eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fitondrantenanao sy ny asanao sisisy zay de anisan'ny manaraka eo zany zao le hoe ho amasinina ny anaranao matetika fahenina ny andininy 7 tapany faharoa ho amasinina ny anaranao zay niary de ndao jerevantsika indray zany izay le tapany faharoa zay de
ny fantaniana petraka na manodidinao amin'izy io a tena mampetrehtra ny ty vavaka fivavahana ty milaza zany le vavaka hoe rainay zay any an-danitra de aveo toy izany ho amasinina ne ny anaranao fantaniana petraka amasinina ahoana moa zany le anaran'Andriamanitra amasinina ahoana amin'ny fomba ahoana de miaraka amin'izay ihany koa de hoe tsika ve afaka manamasina ny anaran'Andriamanitra asika tao hoe zany hoe manamasina ny anaran'Andriamanitra zany aza dimy fa tsika ne mpanoty sady zay voalazan'ny Romana 3 zany hoe samy efa nanota izy rehetra tsy misy marina na de ray akory aza de asika tao ve ny hoe hamasinina ny anaran'Andriamanitra za ianao sy ny rehetrarehetra amin'ny fomba ahoana haitsika ve zany hoe manamasina ny anaran'Andriamanitra zany ary fantaniana farany de hoe fa manahoana kay le Andriamanitra io manahoana zay le fanjerevantsika tamin'ny voalohany ny fiaina mandrakizay de mahafantatra le Andriamanitra manahoana kay le antsoina hoe rainay zay any an-danitra io manahoana io rainao io manahoana izy io ndao maky 2 atsika ao amin'ny Petera voalohany ary andao engatsika ary Petera voalohany toko voalohany andininy fa 5 sy ny 4 Petera voalohany toko voalohany ka ny andininy fa 4 sy ny andininy fa 7 5 sy 5 sy ny 4 zao ny vakany teny fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho tsara le teny zao tena Andriamanitra de milaza mazava tsara manahoana hoe le Andriamanitra io masina aho izy masina aho izy karaha masina Andriamanitra lay antsoina hoe rainay io zay any an-danitra io masina izy de ahoana mba fiatreka an'izay de io ihany de efa manazava le izy misy valitena azontsika raisina de ozy izy faraka ny fahamasina n'lay niantso anareo na somary azavaikely zany satria masina lay niantso anareo zay satria masina lay niantso anareo araka ny fahamasina n'lay niantso anareo dia ahoana ozy izy aoka mba koa ianareo zay aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra mazava be zany ny tena Andriamanitra namana dinoa aika zany le atsoko hoe rainay zay ny an-danitra io masina izy tsy za mihitsiny zany ny hoe andehana masina azy zay le fantany petrako tamin'ny voalohany hoe azoko atao ve ny hoe anamasina ny anaran'Andriamanitra tsy haiko any manao an'izany tsy haiko akory manao an'izany lasa zavatra hafa ny ataontsika olombelona azo namana dinao endrika hafa zany hoe manamasina ny anaran'Andriamanitra de manao fombafomba zay foana le izy le fombafomba le atao fombafomba amin'olombelona fa Andriamanitra voalaza eto fa Andriamanitra efa masina tsy afaka manovana zay tsika tsy ianao mihitsiny zany ndeha atonga anazy ho masina tsy ianao mihitsy nandeha anamasina azy fa izy efa masina izy efa masina ary raha masina izy de zay le hoe enao zay miantso azy hoe raha eo mila masina koa ianao aoka ho masina koa ianao amin'ny fitondran-tena satria masina lay Andriamanitra zay antsoina hoe rainay zay ny an-danitra io de mbola maky tokosy andina anankiray tsika manamafy an'liza aloha zany mety tsy vakitsika fa omena fotsiny le tokosy andininy Apocalypse toko 4:5 de Isaia toko 4:7 atsika raisina zany zay any tokatrano any fa tsy ovakitsika zay mitovy amin'io Petera voalohany io ny valazany eo manamafy hoe masina Jehovah Andriamanitra masina Andriamanitra reo tokosy andininy reo manampy anazy okay Apocalypse toko 4:5 Isaia toko 4:7 fandao amaky tokosy andininy kely anankiray tsika tokosy andininy anankiray Hebreo no andeha vakitsika Hebreo toko 12 andininy fa 4:12 Hebreo toko 12 ka ny andininy fa 4:12 mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana
fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Mazava. Satria masina ilay raha izay le atsoko hoe raha inay izay ny an-danitra io de ozy izy eo am'le petera aoka ao masina koa ianareo amin'ny fitondratena. De ozy izy lehibe reo mieza mitady fihavanana amin'olona rehetra sy fahamasinana. Mieza mitady fahamasinana. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo izy izy. Dikan'izay tompo de zao. Za zany rehefa mivavaka ka miantso hoe raha inay izay ny an-danitra ô, ny fantaniana zay tokony hipetraka amiko de hoe manana fahamasinana ve za fa tsy le Andriamanitra io fa za le miantso azy hoe raha inay izay ny an-danitra ô. Za ve manana fahamasinana satria izy le atsoko hoe raha inay izay ny an-danitra io masina izy io. De izy mihitsy no miteny hoe satria masina ao izy de aoka masina koa nareo. De izay mahatonga ty teny toko sy andiny ty ndao am'izay tsika maka toko sy andiny anankiray ao amin'ny Efesiana toko 5:1. Ao mba vakio kely ny baiboly ary. Efesiana toko 5:1. Efesiana toko 5:1. Zao ny vakany teny. Koa am'izany dia aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Zay. Aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanak'Andriamanitra. Ao zanak'Andriamanitra. Aoka anahaka an'Andriamanitra tahaka ny zanaka. Ao le Andriamanitra masina. De ianao zanak'Andriamanitra. De ozy izy le Efesiana aoka anahaka an'le Andriamanitra ianao, aoka anahaka an'le rainao ianao tahaka ny zanaka. Satria zanany ianao de aoka anahaka azy. De zay le hoe manana fahamasinana. Aoka ao masina ianareo. Fa eo am'izay zany zao tsika miditra kely tsika zany. Hozaraintsika roa zany ty le hoe hoamasinana ny anaranao ty hozaraintsika roa le izy. De am'ty tapany voalohany ty zany de hojerevantsika aloha zany mombamomba le hoe hoamasinina. Hoe ahoana le hoe masina. Sisy Andriamanitra masina. Fantaniana ary de hoe aoka anahaka an'Andriamanitra tsika tahaka ny zanaka. Manana fahamasinana dikan'izany. Satsy fantaniana ary amin'ny fomba ahoana no atongay anana fahamasinana. Amin'ny fomba ahoana. Za ve niezaka mba ho masina. Zay koa zany namanadinao mila mitandrina tsara satria misy zany manana zay fomba fotokevitra zay hoe mila mifady ihany, mila manao zao mba hatonga anao ho masina. Sady zay mba hatonga ana anana fahamasinana. Ary indraindray za mampatahotra be hoe zay le hoe mieza mitady fahamasinana ozy izy le Hebreo fa eo am'le hoe mieza mitady fahamasinana io zany no mila zavaintsika tsara hoe ahoana moa le hoe miezaka mitady fahamasinana. De aotsika maka toko sy andininy ary Tesaloniana voalohany toko 5 no vakitsika ny andininy 7. Tesaloniana voalohany toko 5 ny andininy 7. Tesaloniana voalohany toko 5 ka ny andininy 7. Zao vakany teny ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fananareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Zay aloha. Ao vakitsika mazava tsara le izy. De zao le voalazany. Ary Andriamanitra ny fiadanana anina ozy izy masina anareo samy ho tanteraka. Ahoana le hoe tanteraka? Iza ny tanteraka? Dao maketsika na Matthieu Matthieu toko 5:7. Io fandray daholany io baiboly eo fandray daholo mihitsy. 7:7. Raha milaza ny Tesaloniana hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka. Fa iza ahoana le hoe tanteraka? 7:7 Matthieu toko 5. Koa am'izany aoka ho tanteraka ianareo
toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra zay kely izy ay andriamanitra ny tanteraka de ozy izy le tenitenin jesosy miteny io aoko tanteraka ianareo izy izy jesosy aoko tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahany rainareo zay ny an-danitra de ahoana ny atonga tsika ho tanteraka io Tesaloniana 1:5 andriamanitra fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka satria zany hoe raha fitiantsika zany le izy de zao le hoe mieza mitady famasinana tsy isika mitady no miezaka mitady famasinana tsy isika no miezaka mitady famasinana amin'ny fombafombatsika amin'ny fombafomba fievitr'olombelona hoe tsy maintsy mivavaka mifady anina tsy haiko tsy maintsy tsy haiko hoe manao fomba rehetrarehetra tsy izay fa mazava eto andriamanitra kay no manamasina zay foana nefa nazavaitsika hatramin'ny voalohany tamin'ny alalan'ity vavaka ity hoe raha miantso ianao hoe raha inay zay ny an-danitra dikan'izay ianao manaiky ho zanak'andriamanitra de efa nazavaitsika teto hoe tsy ianao koa no miezaka ho tonga zanak'andriamanitra fa andriamanitra no nandray anao ho zanany andriamanitra no nanaiky hanao ho zanany fa ianao raha ny tena marina tsika zany zay nanota de lasa zanaky ny devoly satria zay sitraky ny raintsika no ataotsika de nanotsika satria ny devoly nanotatra ny voalohany satria fa andriamanitra no ny famindrapony tamin'ny alalan'i Jesosy dia nanangana atsika ho zanany ray tsisy avy amintsika io fa andriamanitra no nanaiky ny andray atsika ho zanany de tahak'izay ko eto zany satria tsika rehefa niraisin'andriamanitra ho zanany ny ken'andriamanitra ho zanany izy masina de ozy izy satria masina ao aoka ho masina de aoka ho masina koa ianao aoka nahakay ianao tahaka ny zanaka satria aoka nahakay ianao tahaka ny zanaka tsy asanao koa nefa zay fa asany izy no manatanteraka an'izay eo amintsika fa misy tokosy andeny mahafinaritra be namana dinao vakitsika angamba ny efa maraparantsika na am'izay tapany voalohany zay de ao amin'ny Hebreo 7:10 misy azy Hebreo 7:10 any andininy 1:20 sy ny 12. Hebreo 7:10 andininy fa 1:20 sy ny 12 zao no vakany teny fa rehefa nentin'ny mpisorona be niditra ao amin'ny fitoerana masina ho fanatitra noho ny otany ranony biby dia nodorana teny ivelan'ny tobo ny fatiny ary am' Jesosy am'izany Jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hamasina ny olona am' rany le ozy le Tesaloniana 1:5 andriamanitra fiadanana ny amasina anareo samy tanteraka amin'ny fomba ahoana io ndray Hebreo 7:10 toy izany koa Jesosy Jesosy ary amin'izany Jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hamasina ny olona amin'ino azy izy am' rany haike zany le hoe andriamanitra no anamasina atsika amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy raha ny tena marina tamin'ny alalan'ny nafatesany Jesosy Kristy zay zany mahatonga le hoe mila mino an Jesosy tsika mba hatonga atsika ho zanak'andriamanitra dia mino an Jesosy Kristy zay ihany ny lalana tsisy akoatran'izay ny lalana ary mazava be le teny Jesosy hoe izy ny lalana Jaona 14:6 izy ihany ny lalana sy fahamarinana satria tsy misy makana amiray zay zany zao vao tena manamafy an'izay tsy misy makana amiray izy afa-tsy amin'ny alalany andriamanitra ray masina de tsy misy olona makany am'le andriamanitra masina raha tsy masina tahaka anazy amin'ny fomba ahoana ny amasina anao amin'ny alalan'i Jesosy ny rano izy izy amasina ny olona rehetra amin'ny rany Jesosy Kristy ndao amaky tokosy andena anankiray farantsika ary zay am'tianantsika zay rehetrarehetra zay raha mitentsika zany mivavaka manao hoe raha inay zay ny an-danitro ho amasinina ny anaranao ndao je fitiantsika am'ty tokosy andeny anankiray ty le izy amin'ny fomba ahoana
no ananatsika zany famasiana zany satria ilay atsotsika hoe rainay zay any an-danitra io de masina izy io ary le hoe ho amasinina ne ny anaranao tsy isika koa no miezaka namasina azy ary tsika dia atsoina amin'ny anarany sady zay zanak'Andriamanitra atsoina amin'ny anarany tsika misy zay tokosandiny zay amin'ny tantara faharoa ndao vakitsika kely zay aloha de avy eo amaky le tokosandiny farantsika tantara faharoa toko fa 7:4. tantara faharoa toko fa 7:4. Raha ny oloko zay nantsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka ivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony de hiaino any an-danitra aho ka amela ny elony ary asitrana ny taniny. Zero tsara raha ny oloko izy Jesosy hoy Andriamanitra raha ny oloko zay nantsoina antsoina amin'ny anarako antsoina amin'ny anarako antsoina amin'ny anaran'Andriamanitra zanak'Andriamanitra mitondra ny anaran'Andriamanitra ary zay le teny any amin'ny teny Jaona any amin'ny Jaona voalohany toko 7:1 hoe endremana ahoana fitiavana nasiona reotsika de ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra. De izy le tantara faharoa toko fa 7 raha ny oloko izy zay antsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka ary hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony de hiainao izy Jehova. Zay le hoe aoka ho masina ianao satria ianao antsoina amin'ny anaran'Andriamanitra, ianao mitondra ny anaran'Andriamanitra. Le Andriamanitra zay antsoinao hoe rainao zay any an-danitra io masina izy io de ianao mitondra le anarany de aoka ho masina ianao izy aoka ho masina ianao hiala amin'ny ratsy fanao. Zay zany le izy raha fitiantsika ndao maka le tokosandiny farany am'izay tsika any. Korintiana voalohany toko 9 ny 9 ka hatramin'ny 12. Korintiana voalohany toko 9 ny 9 hatramin'ny 12. Moa tsy fantatrareo va ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpamamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akeriny de tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany koa toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasa ianareo efa no amasinina ianareo efa no amarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Zay mahafinaritra teny io teny mampieritreritra kanefa teny misy fanantenana tena mifandray tsara amin'ilay fivavahana marina le hoe rainay sy ny an-danitra. Moa tsy fantatrareo izy fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Marina be zany ary misy tokosandiny vakitsika namana tino tany amin'ny Jaona voalohany toko 2:7 zay milaza hoe raha fantatrareo fa marina izy de fantaro fa zay manao ny marina no zanany naterany. Marina le Andriamanitra io de zay manao ny tsy marina tsy mba hiditra any satsy ary zay manao ny tsy marina de mazao azy zanakiny devolany satria Jesosy le milaza le hoe tsy mba misy marina ao aminy. Jaona toko 9:7 tsy mba misy marina ao aminy izy de mazava be eto ny tena Andriamanitra hoe zay manao ny tsy marina tsy mba ndova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. De zao izy aza mety ho fitahina ianareo so de misy mamitaka atsika zany fa de milaza karazana toetra be da be izy io sady zay karazana toetra io fa ny mpijangajanga sy ny sisa mpimantsy sisa karazana toetra reo fa tsy hoe olona hoe ny mpijangajanga hoe zany tsy ho tafiditra any an-danitra tafiditra any izy raha miala amin'ny ratsy fanaony. Olona antsoina amin'ny anaran'Andriamanitra izy fa mila miala amin'ny ratsy fanaony izy de ho tonga any
fa toetra io toetra leto lazaina reto toetra zay de ozy izy eo amin'ny andininy faraiky ambin'ny folo ary efa mba toy izany ihany ny ny sasany sasany aminareo efa mba toy izany efa mba nanana azy reo toetrareo ihany ko ne sika satsy efa mba niaina tamin'ireo toetrareo ihany ko tsika saingy ty am'izay mahafinatra saingy efa ny voalohany ao voasasa zay aloha ny voalohany efa voasasa ianareo no sasana de io di namana dinao lefatsika zay no matoana teny hoe baibolany hoe mifandray daholo hoe efa voasasa ianareo tamin'ny fomba ahoana tamin'ny rano kristy ozy izy ny Hébreo toko 12 na eto koa izy mbola manamafy an'izay hoe tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy de zao le voalaza le ten'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 de milaza izy nao vakitsika Hébreo asan'ny apôstôly toko 12 fa 9 ahoana aloha hoe efa voasasa ianareo oviana no sasana ary tamin'ny fomba ahoana voasasa tamin'ireo toetrareo zany asan'ny apôstôly toko 12 dia ny 12 toko 12 andia 9 ary ankehitriny inona ny mampijanona anao mitsangana miantsona anarany ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao zy baiboly aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao aike zay ty lazaina eto ty efa mba toy izany ihany ny sasany taminareo fa efa voasasa efa nosasana ho afaka tamin'ny fahotana tamin'ny fomba ahoana batisa de zay na tonga Jesosy nanatona anjaona teo amin'ny Jordana mba atao batisa sady zay le voalaza le Matthieu toko 7 manomboka andia 7 hoe ary tamin'izany Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amboron'ny Jordana de nanatona anjaona izy mba atao batisa de zay na tonga anjaona nanda azy tamin'izay fotoana zay hoe zany tokony ataonao izy izy hainao ndray ve makaty satria aike zany le batisa fanasana ka le batisa fanasana ho afaka amin'ny fahotana de ny olona mpanota mila sasana atao sasana mila atao batisa de zay na tonga anjaona hoe zany ny tokony ataonao fa ianao ndray ve makaty fa zay na tonga Jesosy namaly hoe ekeo ihany akehitriny ahatanteraka ny fahamarinana ahatanteraka ny fahamarinana satria ny fahamarinana ty le voalazan'ny Korintiana voalohany toko 5 ty efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo ny olona tsy marina tsy andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasa mila sasana ho afaka amin'ny fahotana rehefa sasana dia inandray zavatra miseho da ahoana ny toy nozy izy efa voasasa ianareo de manaraka efa no amasininy ianareo manaraka efa no amarininy ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy tamin'ny fanahy masina zavatra telo no raisitsika zay ny amaranantsika nyty tapany voalohany ty rehefa miantso ianao mivavaka ianao manao hoe raha anay eo zay any an-danitra ho amasinina ne ny anaranao de aza diny ty teny ty efa voasasa ve ianao efa no amarinina ve ianao efa no amasinina ve ianao tamin'ny anaran'i Jesosy satria le Andriamanitra zay atsoina hoe rainay io masina izy ary raha masina izy aoka ao masina koa ianao amin'ny fitondratena rehetra ahoana na tonga anao masina izy no manamasina anao amin'ny alalan'i Jesosy tamin'ny nahafatesan'i Jesosy tamin'ny rany Jesosy Kristy ka rehefa manaiky nahafatesan'i Jesosy ianao mino nahafatesan'i Jesosy ianao mandray ny nahafatesan'i Jesosy ianao ny famonjena zay nataon'i Jesosy ianao teo amin'ny hazo fijaliana raisinao le izy inonao le izy dia mandeha araka zay nandehanan'i Jesosy ianao zay mahatonga Jesosy hoe zay mino ahy de ny asa ataoko no ataony koa manahaka izy ozy Jesosy manahaka izy eo amin'ny zavatra zay ataony manahaka izy satria ianao de atsoina
amin'ny anaran'andriamanitra zanak'andriamanitra atreo aloha eny ary ankasitrahana ny faharetanao a nanaraka ny fandarantsika teto a atao hoe foy kanefa nanana ny lanjany lay andaratena hoe oamasinina ny anaranao inoko fa manaliana antsika rehetra zany a mila fanapa-kevitra avy amintsika ihany ko na dia efa vonina aza ny famonjena ho an'ny tsiraray avy koa manasan'ny pasteur hitondra mavaka indray ny mpanaraka ny fandarana ndao ivavaka ary sika rainay zay ny an-danitra ianao lay andriamanitra masina mankahala oty ianao kanefa tia ny mpanota ary noho ny fitiavanao ny mpanota dia nomenao Jesosy Kristy zanak'andriamanitra mba ho faty hamonjy ny mpanota ka tonga anay ho lasa zanak'andriamanitra ihany koa miantso anay ianao ho amin'ny fahamasinana satria masina ianao tsy vitanay zany tsy vitanay zany na inona ataonay tsy azonay ataony mba ho tonga masina fa mbola avy aminao ihany koa zany ary mbola asanao ihany koa zany raha eo manaiky izahay ny andray an Jesosy Kristy manaiky izahay ny famonjena manaiky ny famonjena zay ataon Jesosy ary ekenay ny hosasana ho afaka amin'ny fahotana aza ve le salasalany amin'izany izay fa manaiky izay ny hosasana ka mba ho afaka amin'ny fahotana ka ho marina izahay ary ho amasinina ho izy tokoa izahay ka ho tonga zanak'andriamanitra tanterao amin'ny tsirairay avy izany teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy amen de izorantsika andriamanitra nanome an'izay fahafahana izay indray narahantsika ny fandarana hatramin'ny farany isorana nao mpijery naritra nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ro teknisianina zay nanao ny aintsy eo zavatra ary isorantsika ihany koa ny pasteur any Paratina Fanera zay mbola iaraka amintsika eto indray amin'ny fandarana manaraka tapany faharoa amin'ilay ho amasinina ny anaranao samotain'andriamanitra veloma tompoko This hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word.
when the plans that I've made all fall apart, when the future's unclear, and all that I can do is wait, there is a promise echoing in my heart, that He will be faithful to the end, and He will provide time and time again.
faly mirabanao amin'ny anaran'ny tompo. Ny lohatenin'ny fampahirezana zay hoentiko aminao anio dia hoe mandalo faravana ve ny fiainanao, mandalo faravana ve ny fiainanao. Tantara anankiray no andeha hoentiko aminao. Olona ray nanatona pastora rava ny fiainako, to tsisy raisina intsony. Mbola tsy nitantara akory ity olo ity dia niteny pastora hoe tena mbola velona tsara ianao zany, tena mbola velona tsara ianao ary mbola misy fanantenana ny aminao. Nanontany le olo hoe vahoana tompoko? Namaly pastora hoe ny maty no tsy manana olana ary ny maty no tsy misy fanantenana. Taitra le olona, hay mbola misy fanantenana zany, mbola misy azo jerena zany ny fiainako. Iny eto amin'ity tany ity tokoa no tany zay lazain'ny Joba hoe tany votom-pahoriana ity tany ity. Ao amin'ny Joba 7:1 dia zao ny vaky ny teny: ny olona tera-behivavy dia vitsy andro sady votom-pahoriana. Misy fotoana zay tsy maintsy andalovany mananaina eo amin'ny fahoriana mafy. Asa angamba very asa tampoka ianao, na mandalo aretina sarotra-tsaboana, na nilozan'ny olo-tiana angamba, na rava tokantrano, na nisy loza tsy nampozina. Manontany tena ianao hoe fanahoana? Aiza Andriamanitra? Ahoana ary ny etrehanao an'izany toe-javatra izany? Ahoana no etrehanao zany faharavana izany? Ny tantaran'ny Nehemia no andehaka atsika fampahirezana. Fantaniana voalohany dia hoe iza moa Nehemia? Nehemia dia tsy iza akory fa iray amin'ireo babo zay tavela tany Babilôna tamin'ny zanak'Israely. Babo izy any Babilôna, andevo izany. Fa nahavariana tamin'ny Nehemia dia ity: mpitondra kapoaka amin'ny mpanjaka izy. Ahoana hoe zany hoe babo nefa mitondra kapoaka ny mpanjaka izany? Andeha evaky itsika ao amin'ny Nehemia 2:1-2 aminaran'i Jesosy. Ary tamin'ny volana Nisana, tamin'ny taona 20 nanjakan'ny Artaxerxesy, raha teo ny lohan'ny divay, dia noraisiko ka natolotro ny mpanjaka. Io dia ahitantsika taratra sadiny amin'ity Nehemia ity: babo kanefa mitondra divay mpanjaka. Zany hoe azo antoka zany fa olona matoky ity Nehemia ity. Ndray andro dia nandry ny tatitra ny momba ny tanindrazana izy. Ao amin'ny Nehemia 1:1-7. Vakitsika aminaran'ny tompo: dia tonga Anani, anankiray amin'ny rahalahiko, mba amin'ny lehilahy sasany avy tamin'ny Joda, ary nanontaniako azy ny amin'ny Jiosy efa afaka zay sisa amin'ny fahababoana ary ny amin'ny Jerosalema, ka hoy ny navaliny ahy: ny sisa amin'ny fahababoana zay any amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa, ary voarodana ny manda ny Jerosalema sady nodoran'ny afo ny vavahadiny. Eto dia misy tsara haitsika koa moa zany Nehemia zany hoe Nehemia matsiaro ny tanindrazana. Tanindrazana nefa dia voalaza teo fa mitondra fahoriana be sy latsa ny rahalany any. Zany hoe raha avadika amin'ny teny hafa dia zao: ireo rahalany any Jerosalema dia hiaran'ny fahoriana
ara-batana sy ara-tsaina. Fa voalaza teo koa dia hoe voarondana ny manda ny Jerosalema, zany hoe rava ihany koa zany ny fiainany ara-panahy. Ketraka tanteraky Nehemia nandray an'izany. Zao anefa ao amin'ny Nehemia toko voalohany 14. Ary rehefa nare zany teny zany aho dia nipetraka ny tomany sady ny ferinaina andro maro ary ny fahadiana sy ny vavaka teo anatrehan'ny Andriamanitra ny lanitra. Eo dia atantsika zavatra anankiroa somary ohatran'ny fandaka kely. Rehefa tena kivy ianao dia tafapetraka. Ary rehefa tena kivy ianao dia miferinaina. Tsy andro raina roa fa andro maro. Fa izao, Nehemia tsy nijanona tamin'izay toeran'izay fa ny vavaka ary ny fahadianina teo anatrehan'Andriamanitra. Olo mivavaka Nehemia. Nateo ary zany dia izao, tsy hainy ny nanafina ny alahelony. Ny mpitondra kapoaka mantsy dia tsy mahazo malahelo tarehy mihitsy ny anatrehan'ny mpanjaka. Tsy maintsy falifaly, tsy maintsy mavitribitrika. Fa tamin'ity ndray mandeha ity dia hafa mihitsy ny nahazo Nehemia. Ao amin'ny Nehemia toko 2:1 dia hoe nahoana ianao no malahelo tarehy ho ny mpanjaka kanefa tsy mahararitra inona? Tsy zavatra hafa izay fa alahelo-po mihitsy. Nalahelo Nehemia, tsy azo nafenina izany. Raha ny tena izy zany dia izao, tokony honogadraina Nehemia. Satria nahoana? Somary malahelo izay tsy tokony atao, mianahana, ny antony mantsy dia izao, ndrao sanatria misy pozina ao anatiny ny divahiny. Fa fantatry ny mpanjaka ny toetran'ity mpanompony ity, ka dia nanontany azy izy. Ao Nehemia toko 2:1 ka ny tapany voalohany. Hoy mpanjaka tamiko, inona no angatahanao? Raha ianao no amin'ny toerana, inona re no angatahanao mety ny hamany olana aingana angamba? Mety vola angamba? Fa Nehemia dia izao, nivavaka izy alone. Zay ny tsy ambaratelony. Ao Nehemia toko 2:1 dia nivavaka tamin'ny Andriamanitry ny lanitra ao aloha. Manoro hevitra anao mivavaka alohan'ny zavatra rehetra. Ka dia rehefa avy eo dia no tantarainy ny alahelony. Nehemia toko 2:7. Ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ho velona mandrakizay ny mpanjaka, ahoana tsy alahelo tarehy aho, fa rava ny tanàna misy ny fasan-drazako sady efa levon'ny ny afo ny vavahady. Io le olana io, io le faravana io, faravana ara-tsaina, faravana ara-batana, faravana ara-panahy. Tsy ny andrena mpanjaka fa namaholana. Ary navarina tamin'ity dia izao, miara-miaino ity babo ity ny mpanjaka sy ny vadiny. Nehemia toko 2:1. Ary mpanjaka tamiko, ny vadiny mpanjaka koa nipetraka teo anilany. Aritra ohatrinona any anefa ianao, ary rahoviana ny verina. Ka dia sitraky ny mpanjaka ny andefa, ka dia nilaza fotoana taminy aho. Eto dia mizatra tsikaritsika. Nandefa azy ny mpanjaka, kanefa koa dia nanontany hoe roviana ianao ny verina. Zany hoe maniry fatratra ity babo ity ny mpanjaka mbola iverenany iray eo amin'ny fanompona eo fitondrana kapoaka. Fa mbola nahasana anontany nangataka ihany Nehemia. Nehemia toko 2:7, toko 2:7-9. Ary hoy keo tamin'ny mpanjaka, raha sitraky ny mpanjaka, aoko omena taratasy amin'ireo governora ny andafin'iny aho mba hamelany ahy andehany hatrany Joda. Dia nomeny mpanjaka ahy izany araka ny soa nataon'ny tanan'Andriamanitra tamiko. Mbola nangataka zavatra hafa indray izy. Hoe taratasy mba afahako mandeha ho an'i Jerosalema. Andeha situna lesona ho anao ary isika. Rava ve ny fiainanao? Toa tsapanao fa tsisy fanantenana tsony va?
tsy any valiny misy vahaolana eo amin'Andriamanitra. Voalohany dia zao, aoko fantatrao fa olombelona mananaina ianao. Ny olona rehetra dia misy fotoana izay tsy maintsy andalovany amin'ny fahasairana, amin'ny zava-manahirana, fa reny nefa dia nataony anadiovana ny fiainanao. Ny faharoa dia zao, mivavaha mandrakariva, mivavaha. Aza-dia mivavaka mandrona ny toe-java-tsarotra, na dia sarotra ara dia vavaha, ny vavaka ny enimia na dia ho ara-ny farafana. Ao amin'ny Jeremia 3:7 dia milaza hoe antsoy aho dia ho valiko ianao. Vonona maly ny vavakantsika ilay Andriamanitra ny lanitra. Ny lesona fahatelo dia ny hoe fantatry ny mpanjaka ny alahelo-ny emy aho. Fa isika koa manana mpanjaka amin'ny mpanjaka, fantany ny alahelo-tsika. Aoka isika anatona azy, ary mpanjaka io dia efa niteny tamintsika hoe Matthieu 2:20, makanisa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao anome ianareo fitsarana. Manatona amin'ny mpamonjy. Ary ny farany dia ity, aza mijanona eo amin'ny toerana misy faharavana. Aza mijanona eo amin'ny toerana misy faharavana. Intelo no ahitantsika hoe ny teny hoe mitsangana. Voalohany dia zao voalaza amin'ny Nehemia 2:7 ka ny tapany farany. Andeha isika anangana ny manda ny Jerosalema. Raha io teny io mijerevantsika dia zao, antso andeha hitsangana, mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao, mitsangana eo amin'ny toerana misy faharavana. Lay mitsangana faharoa dia zao, fiangaviana, sady fanamafisana ilay voalohany. Zao ny teny amin'ny Nehemia 2:7 ka ny tapany farany. Eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy, mitsangana. Ary ny fahatelo dia zao, fanapa-kevitra mihitsiny ny mitsangana. Ao Nehemia 2:2 ka ny tapany farany hoe hitsangana handrafitra izay mpanomponao. Mitsangana, aza mipetraka eo amin'ny fahakiviana. Raha izay nataontsika dia zao, ho feno fitahiana ny fiainantsika, ho feno fitahiana ny fiainanao, ary Andriamanitra ny lanitra anambina antsika, anambina anao koa eo amin'ny fiainanao. Zao mantsy voalaza ao amin'ny Nehemia 2:20 ka tapany farany hoe Andriamanitra ny lanitra, izy no anambina anay. Izy koa ny anambina anao mitsangana. Raha izay an-danitra ao misotranao zany noho ny fampaharezana izay nomenao anay. Nomenao koa ty mpanomponao ity. Mandalo fiainatsarotra ny fiainanay. Raha mandalo zany fiainatsarotra ny fiainanay, ka torovana siketraka izay, dia meo anay ny hera avy any ambony, ahafanay mitoraka eo aminao, ahafanay mitsangana sy mitraka, dia anambina ny fiainan'ity mpanomponao teny ianao, ka ahery mandrakariva izy. Noho ny anaran'i Jesosy. Amen.